Miara-banao hatrany itoko lasy itoko vavy manaraka tsy mafity fandarina zany malaza ity. Raha ny fanehoan-kevitra momba ilay fitona sujet baccalauréat taranja tantara sy géographie ho an'ny mpitondra fanjakana ka rehefa noenoina ny filohan'ny repoblika, rehefa nenoina ireo minisitra ny fandimby na ny hevitra hatramin'ireo mpanohana ny fitondrana dia sokajiana izy ireo fa ny mpanohatra no tao ambadika ireny trangan-javatra ireny. Eny atao hoe efa tsy mahagaga moa zany maheno fitondram-panjakana manasoketa amin'ny mpanohatra ny amin'izay zavatra rehetra ny tranga ho an'ny teto Madagasikara na inona nanomboka taona 2014 dia raisina trano fa ny mpanohatra no tao ambadika ireny trangan-javatra ireny. Raha ohatra ka iverenantsika izany 2014 zany nanomboka tany amin'ny fahamoahany teo anivon'ny CENI na ny filohan'ny lefitry ny CENI ny fisian'ny doublon tao anatin'ny lisitry ny mpifidy dia nambara fa misy fanahinina hanaovana fanakorontanina ny fitondram-panjakana izany ary vaovao tsy marina. Dia nitohy taty amin'ny Covid-19 nitohy tamin'ireo hetsika rehetra nataon'ny fitondram-panjakana izay mety nisy fanohitoinina niainga avy any amin'ireo heverina fa tsy nakasitraka izany, na mety ihany koa nanelingelina an'ireo kolotsaina, na nety ihany koa nanelingelina ireo fananan'ny olona maro samihafa. Ilaina tsahivana ve ny resaka colisée, ilaina tsahivana ve ny resaka motro-manjaka, ilaina tsahivana ve ny resaka Meritsy Atosika sy ireo lafin-javatra maro izay nisy teto Madagasikara. Isan'izany koa ohatra ny zava-misy tetsy amin'ny tany laniera na tamin'ny resaka autoroute na tamin'ireo trangan-javatra maro izay niseho teto Madagasikara dia nampangaina hatrany fa ny mpanohatra avokoa ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Ny mpanohatra izay resahana dia ilay mpanohatra izay sokajiany ny mpanohana fitondram-panjakana ho enisan-jato. Sokajiany ny mpanohana fitondram-panjakana na ny olona tao anatin'izany fitondram-panjakana izany ho imbécile ary sokajiana izy ireo ho resy lava tsy mahazaka vahoaka kanefa isak'izay zavatra mitranga ho an'ny eto Madagasikara dia ampangaina hatrany fa mpanohatra no ao ambadika ireny fihetsiketsehana na ao ambadika ireny fananakorontanina samihafa ireny. Dikan'izany mpanohatra matanjaka zany ny eto Madagasikara satria mahavita manetsy zavatra maro samihafa raha araka ny fomba fijeryn'ilay mpitondra fanjakana. Efa nanambara ny mpanohatra fa manaja ny fepetra-ndalàna maro samihafa ary zany indrindra no nahatonga ny vondrona toko politika maromaro nitambatra ka nanambara teny anivo ny ministeran'ny ady tany tamin'ny fijoroana ilay rody be ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ary izay fepetra-ndalàna izay ihany koa no mbola nakatoavin'ireo fikambanana sy mpanohatra maromaro nitambatra ka nitambaran'izy ireo tao anatin'ny vondrona panorama ary nametrahany izy ireo ny antota taratasy teny anivo ministeran'ny ady tany. Hatreto zany dia ny RMDM sy ny vondrona panorama no mpanohatra izay nametraka ny antota taratasy manambara ny fijoroana izy ireo manohatra izao fitondram-panjakana izao teny amin'ny ministeran'ny ady tany. Ary tsy mbola nisy mpanohatra izay nikendry manokana ny hanadarabika fitondram-panjakana fa nilaza mandrakariva ny amin'ny hoe hiandry zava-nympotoanam-pifidianana izany satria izay ny voatondro ny lalam-pandroenana. Dikany tsy tombontso ho an'ny mpanohatra mihitsy no hanelingelina ny fitondram-panjakana na nde hanongana na hanakorotana ny fitondram-panjakana satria ny mpanohatra ara no miteny fa tsy zakany vahoaka malagasy intsony izany fikorotanana izany, tsy zakany vahoaka malagasy intsony izany fanonganam-panjakana izany satria potika ny tontolo ara-toe-karena amin'izao fotoana normal hita tanana amin'ny firenena ataony mpitondra fanjakana izao ka raha izao indray no miampy krizy hafa hivelan'ny krizy izay vetivitesin'ny fitondram-panjakana, ny krizin'ny Covid-19, ny krizin'ny ady any Ukraine sy Russie ka raha mbola misy krizy politika hafa dia hoy isika fa tena hitotongana ary tsy fantatra ny endriky ny antotanisa izay avoaka eo amin'ny margef ekonomika eto Madagasikara. Antony nahatonga ny teo anivon'ny fanoherana hiantso mandrakariva ny hanatanterahana fifidianana. Lolarana amin'izany filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara ary ireo vondrona toko izay heverina fa mivohy izany fifidianana izany. Ka raha dinihana ao anatina mizana mitovy zany ny amin'ny hoe iza marina no maniry hisian'ny korotana eto dia fantatra ary mazava amin'ny alalan'ny fanadihadiana maro samihafa fa malaina hiatrika fifidianana ny fitondram-panjakana ary efa tsapa sihitsy zany ny amin'ny faharisarisana ireo namoaka ny datim-pifidianana ary tsapa ihany koa ny faharisarisana ireo hamoaka ny tena lela vola ilainy ny vomeram-pirenena mahaleo na misahana fifidianana hikarakarana fifidianana madio sy mangarara. Ary tsapa raha teo ihany koa zany ny tsy finiavan'izy ireo hanadio tanteraka ny tontolo
momba ny lalàna mifenjany fifidianana izany ary efa nambarany vonina Europeana raha teo sy ny fiarahamonim-pirenena maro ny amin'ny tokony hatsaraina izany lalam-pifidianana izany. Karazoina amin'izay tsy ny mpanohatra velively izay efa nanambara ho an'ny filoha Marc Ravalomanana fa manam-pahavononana ary efa nohamafisiny tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahan'ny hofidiana no ndeha hanelingelina fitondrana izay fotapitra afaka 50 andro. Fitondram-panjakana no taratry ny fandalinana sy fanadihadiana fa tena marisarisa hiditra fifidianana ka mety mitombona daholo ny fomba fijery araky ny zava-misy any amin'ny état-major politika rehetra any sy voizina gazety rehetrarehetra any ambadimbadika any amin'ny hoe misy miketrika korotana any ambadika any mba ahafahana mametraka état de nécessité nationale, mba ahafahana ihany koa miketrika loi martiale na mba ahafahana ihany koa ho tonga any amin'izany directoire militaire izany. Fomba fiady ara-politika daholo zany ka ny olona manana fahefana no afaka manao an'izany fa tsy ny olona tsy manana fahefana. Ny fahefan'ny olona izay tsy manana fahefana dia tsisy afa-tsy ny fanajana ny lalàna ka miandry ny fanapahan-kevitry ny lalàna hizorana amin'ny alalan'ny fifidianana. Dikan'izany tsy ahita tombotsoa politika ao anatin'ny fikorotanana velively mihitsy ny fanoherana na inona ho antony. Zavaintsika izany ao anatin'izao fandalinana izao fa izay matahotra indrindrandrindra tsy samy miatrika fifidianana ary mahatsapa-tena amin'ny alalan'ny tsapa-kevitra Facebook na amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitr'olona any amin'izay toerana ale rehetra amin'izao fotoana izao ka tsisy izay tsy mandoa, tsisy izay tsy leo, tsisy izay tsy kivy amin'ity fitondrana ity ary fantatra sy reny fitondram-panjakana zany fahasorenana sy fahakivian'ny olona zany izy ireo no tena tsy sahy hiatrika fifidianana. Indrindraindrindra mandindona ary manelingelina anga Rajoelina Andry Nirina ny tsy maintsy ametrahany fialany araky ny voalazan'ny lalam-pandrenana afaka 50 andro raha toka ho kandida ho filoham-pirenena ny tenany. Rehefa ho kandida filoham-pirenena manko ny tenin'Andriamatoa Iany Rajoelina dia tsy maintsy hiverina olon-tsotra ka afaka eny amin'ny reny motara, afaka eny amin'ny reny filaharam-be na fiarakodia milahatra ireny. Fa zo araky ny lalàna vitsivitsy mba ananany amin'ny ancien président azy ary hiverina olon-tsotra tsy afaka handray fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny filan-kevitry minisitra, hiverina olon-tsotra tsy afaka hibaiko ny androm-panjakana rehetra izy ary hiverina olon-tsotra tsy afaka anao na hampanaiky an'ireo collectivité territoriale décentralisée na vondrom-bahoaka parti tsinjaram-pahefana hibaiko amin'ny alalan'ny famoriam-bahoaka. Hiverina olon-tsotra tsy afaka anana fahefana hampiasa ny lalàna arak'izay tiany anaovana azy amin'izao fotoana izao ary ilahatra amin'ny olon-tsotra rehetra mandeha eny an-dalana eny Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa tonga izay fotoana hametrany fialana izany. Olo-kafa no hitantany eto raha toka ho kandida izy dia tsy maintsy ny filohan'ny antenimeran-doolona izay handrainy andraikitra ho vonjimaika ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Efa natao teto zany tamin'ny taona 2024 ary heverina fa raha ho an'ny fanajana ny lalàna amina firenena republikana dia tokony ho tanterahana izany. Ka izany isika anisan'ny manalokaloka manelingelina n'Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina sy ireo mpiaradia aminy ary raha mbola azon'izy ireo atao mihitsy aza ny mikaroka lalàna samihafa ny amin'ny tsy voatery hametra-pialana dia azon'izy ireo nikarohana zany tahaka ny justifiena na hanamarinan'izy ireo fa ara-dalàna amin'ny fihetsika natao nga Andry Rajoelina rehefa niantso solomavimaoka tamin'iny motion de censure izay ninina natsahatra iny tamin'ny 7 volana Desambra 2024 ka navory ny tany amin'ny arena Ivandry foibe toerany IRD sady fananany ireo solomavimaoka mifanitsaka amin'ny lalàna zany ka rehefa nanontany mpanao gazety izy tamin'ny lahady lasa teo dia lazainy fa ara-dalàna sy marina ny fihetsiny. Tahaka ny fanaovany tsinitsinina ny lalàna malagasy momba ny nationalité na ny fizakan-jo-pirenena sy ny lalam-pandrenana mikasika ny zo-pirenena malagasy ho an'ny filohan'ny repoblika ka nambarany fa tsy tokony ho ady hevitra ny taratasy 20 cm any anaty paosiny. Ary tahaka ny nanaovany tsinitsinina ihany koa ny amin'ny lalàna mifehan'ny fifidianana sy ny égalité des chances ho an'ny mpisehatra ara-politika rehefa hiatrika fifidianana ka tsy misy afaka manova ny caution raha tsy misy ny fikitiana lalam-pifidianana. Izy indray zay mieritreritra fa ho kandida ara-pitso rafakapitso no mametraka fepetra fa be loatra ny kandida ka tokony fihezina zany dia io caution io ny heverin'izy ireo fa mety ho 1 milliard FMC hisakanana ny mpanao politika tsy rotsaka ho fidiana kanefa izy ireo
zay anatin'izany fitondram-panjakana izany sy mipanohana ity fitondram-panjakana ity no mandraborabo mpanao politika malagasy ho tsy samyhatrika fifidianana zay endriky ny demokrasia nefa raha am'izao fanapahan-kevitra raisiny gouvernemanta izao ary nakatoavinga Andry Rajoelina de izy ireo indray zany no misakana amin'ny mpanao politika tsy hiatrika fifidianana, mifanohatra ny zavatra hanenjehan'izy ireo mpanao politika, indrindra mpanao politika mpanohatra ny fihetsika zany fitondram-panjakana sy olona mitondra firenena izany. Zay ny entitsika namarinana zao adevitra rehetrarehetra izao fa raha mbola misy ny adevitra ary raha mbola misy ny azo anlihana ny raha tsy fahombiazana eto Madagasikara dia ny fanoherana trano no hanilihana zao fitondram-panjakana izao ny tsy fahombiazana. Arak'izany tokony ho raisin'ny mpanohatra ho zezika ampiroborobo ny fahombiazany manohatra fitondram-panjakana, ny tahotra ny fitondram-panjakana izay manilika ny tsy fahombiazana isan'andro san'andro sy ny kabararaka ataony any fanoherana. Fa hatreto aloha tsy mbola misy tompon'andraikitra ao amin'ny mpanohatra zay voatendry ho mambra ny gouvernemanta. Tsy mbola misy tompon'andraikitra mpanohatra na ka didim-panjakana na nanao sy ny didim-panjakana ka nanendry tompon'andraiki-panjakana isaky ny alarobia ao anatin'ny filan-kevitra minisitra. Tsy mbola misy tompon'andraikitra ny mpanohatra zay manana andraikitra lehibe mitazona ny fahefana pitsara na mitazona ny fahefana zay mifandraika am'izany eo anivon'ny fitsarana ka naka ny fahefana rehetra zay mety nananana na piasa izany teo amin'ny andraiki-pitsarana. Tsy nisy izany fa mbola ny olona nitandren'ny fanjakana avokoa no mitatandra rehetra am'izao fotoana izao. Hakanotsana politika sady misy ihany zay mety hoe fahavendranana politika zay raha zay no azo lazantsika azy ny amin'ny fomba fanaovana politika ankehitriny ataon'ny mpitondra fanjakana. Ohabolana frantsay manko de efa nilaza an'izay ny amin'ny hoe qui s'excuse s'accuse, zany hoe ireo zay miala tsiny dia manamelo tena. Ka raha mbola misy ny fanolihana andraikitra any amin'ny hafa ka tsy te handray ho tompon'andraikitra amin'ny zava-doza sy miseho ao anatin'ny fotoana hita tananao dia raiso ho tsy fahaizana ninina zany, raiso ho fahalemena ihany koa zany eo anatrehan'ny rehetra zay mety ho mpifanenana ara-politika aminao. Todika amin'ny fitondram-panjakana zany adevitra resantsika zany. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tokola, makatelina tokovavy.